Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Matokian Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izay mideranao mankalaza anao manome voninahitra ny anaranao tratra indray izao maraina izao. Tratra ty sabatanao masina ity, izay fotoana natokanay hiderananao ankalazananao hanomezana voninahitra ny anaranao, noho ny fitantananao sy ny fifimbinanao anay tsiraray avy nandritra ny herinandro ny vakivakiana sy ny tiavinay. Misaotra indrindra Jesosy, fiarovanao anay tamin'iny ala mangina iny, ary dia notsinainay indreo izay amin'ity maraina ity, amin'ny alalan'ny fitiavanao sy ny fifalianao, amin'ny alalan'ny tombonandro enomenao anay. Aidino ny fanainao masina aminay tsiraray avy, ahafanay mandray izany vatsim-panahy izay atolotra ao anay, satria ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tenena ra Jesosy araka ny fombanao fa voninkainanao izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ilay Jesosy Kristy velona sy masina avy any Nazareta no mbola ampitomboina amintsika mandrakariva. Ary dia faly miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy dia eo amin'ny epistily ho an'ny Korintiana 2:9-2. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy, tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika ny foamam-panahitsika, milaza hoe ny famonjena sy ny fankasitrahan'i Jesosy ho an'ireo izay hanompo azy marina. Izao tenin'Andriamanitra voambaran'ny epistily 2 an'ny Korintiana izao, 2:9-2 dia teny izay nomen'Andriamanitra ny Paoly apôstôly ary mampatsiahy azy fa tokony hiavana mandrakariva amin'Andriamanitra isika izay nandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpandidy sy mpanapaka ny fiainantsika. Raha jerentsika mantsy izao tantara izao dia mampiseho ny tantaran'ny fiainan'ny Paoly apôstôly, fa i Paoly apôstôly ity anie dia io ilay natsoina hoe Isaoly. Isaoly izay nifanena tamin'i Jesosy teny amin'ny lalan'ny Damaskosy, izay nanenjika an'i Jesosy, nanaratsy ireo mpanaradian'i Jehovah Andriamanitra, nanaradian'i Jesosy, ary rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia hoy Jesosy taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Dia namaly izy hoe iza moa ianao tompoko? Hoy Jesosy, izao ny Jesosy izay enjehanao. Teo i Saoly no tonga saina ary dia nanapa-kevitra fa hanaradia an'ilay mpanjaka ny mpanjaka, dia tsy izany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa nanapa-kevitra nompo an'i Jesosy Paoly, dia lasa nafanafo tanteraka ary nandeha nitory ny filazantsara nanerana izao tontolo izao. Ary dia nirehatra tokoa izany fanompony izany, na dia nentiny afara tamin'ny fahafatesany azy. Ary izy no apôstôly indrindra lehibe tamin'ireo apôstôlin'i Jesosy. Araka ny voasoratra ato amin'ity boky ity dia maro ny zavatra izay niantra tamin'ny Paoly apôstôly tamin'izany fanarahany sy fanompony an'i Jesosy izany. Izany anefa tsy nanakana nanapembitra azy, fa vao maika naporisika azy ary nitarika ny olona mba hiavana sy hanompo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Hitan'i Jesosy tsara fa tsy mba hivadika amin'intsony Paoly, ary izy no azo lazaina arak'ilay voalaza hoe anisan'ireo mpianatra izay naka sy nanolo ny toeran'i Jodasy, izany hoe izy nandray ny toeran'i Jodasy izay namadika an'i Jesosy.
Tao anatin'izany no notenenan Jesosy fa tamin'ny taona fankasitrahana tokoa no nakasitrahany Jehovah Andriamanitra, nakasitrahany Jesosy sy namonjeny any Paoly. Ary teo no voamarina ilay tenin'Andriamanitra hoe ny mpanompoka izay novidiako tsy mba hariako. Tamin'ny andron'ny Paoly izany, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao kosa dia milaza amintsika kosa Jesosy fa izao tokoa no tonga ny andro fankasitrahana sy ny andro famonjena ho antsika izay vonona tokoa ny anao ny sitrapony sy hanompo azy marina tokoa. Ary dia amafisiny indrindra izany eo amin'ny 9:3 ka hatramin'ny 7 raha mitsambikiny fa manambara sy milaza ireo zavatra maro be niantra tamin'ny fiainana izay nodiavin'ny Paoly tokoa izany asa fanompoana izany. Ary mila mahatsiaro isika fa rehefa manompo an'i Jesosy dia izao ny fiainana toy ny fahoriana, misy ny fahaterena, misy ny fahantrana, misy ny tabataba, misy ny fisasarana, misy ny tsy fahitatory, misy ny faharetana be. Dia mila mahatsiaro isika fa rehefa manompo an'i Jesosy, manaradia an'i Jesosy dia anisan'ny santionana fisapana sy fizahan-toetra mety azo antsika koa izany rehefa manompo an'i Jesosy marina isika. Mampiseho fa ny zavatra miseho amintsika izay milaza fa kristianina marina dia fa nandalovan'ny Paoly avokoa ary nanjo azy, ka tsy tokony ho kivitsika na ho reraka. Aza mamoy fo fa tsarovy hoe Jesosy avy any Nazareta no hamoaka antsika koa ao anatin'izany situation izany ho mpandresy araka ny teniny hoe manoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tianareo dia Jesosy Kristy Tompo. Mety izy eny an-dalana eny ny zavatra izay anaratsiana, anosorapotaka antsika mpanompon'Andriamanitra, atao izay ampalahelo sy anapotika ny finoana, nefa dia hita fa dia mifanohitra amin'izany foana satria tokony hirehatra mandrakariva ny jirontsika ary mila matoky an Jesosy tsika ilay ny anto sy ny fidantsika dia Jesosy ilay mahery satria na dia ny fahafatesana azy dia resiny avokoa. Ry afaka malala rehetra izay miaino izao vatsim-panahy izao, izay rehetra mpanaradia an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, rehefa manaradia azy isika dia maro ny zavatra sy ny lalana izay lalovantsika. Mahatsiaro sarotra izany lalana izany, nefa rehefa miaraka amin'ny Tompo dia izy no mitrotro antsika, izy no mibaby antsika. Ary izay tokoa no atsiarovana an'ilay hira hoe ny lalana nefa toety tety, kizokizo mifefy alatsilo mirety tsy maintsy ombana, o fale ravo mikopa mosoarare olo mbovonjy, manainga ny foko izay feno toloko iara, mifaly ho an-trano ny rayo, miretarete ny faniriko ka te hitraotra ezaka, kotafio ery ao fate hoeny amina. Izany tokoa ny ravako malala no anehoan'i Jesosy fa izy dia hanafery antsika mandrakariva, fa no fifaliana sy firavoravoana fotsiny fo mampanantsika ninona zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny fiainantsika, fa anio Jesosy no miteny hoe izao no fotoana fankasitrahana, izao no fotoana famonjena. Anio ny Tompo milaza fa indro izao ankehitriny izao no andro fankasitrahana sy andro famonjena, dia minoa fa ho tanteraka izany. Tsy ampitso fa anio dia ahita izany ianao
eo amin'ny asa fanompoana izay tanterahanao, eo anivon'ny fiangonana izay misy anao, eo anivon'ny fianakaviana izay itoeranao, eo avoan'ny ankonantsika tsiraray sy eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray. Mifalia fa ho tanteraka amintsika izany teny fikasana izany. Vavaka isika. Faly ny fonay Jesosy. Faly ny fonay amin'ity maraina ity. Ataonay ahoana ny tsisy ohatranao sy tsy hanome voninahitra ny anaranao e. Tehiry izany fifaliana izany izay tsy hanana izao tontolo izao. Aza vela isan'ny drombaka amin'ny heri ny fanahy masinao. Ary dia ho amarinao tokoa ny Jesosy ny teninao izao an'izao tokoa ny taona fankasitrahana sy ny famonjena anay. Ataovy mitoetra amin'ny finoana Jesosy ny mpanomponao sy ny zanakao tsiraray avy izay miaino sy nandray izao vatsim-panahy izao. Raha misy kosa ny dera sy ny azana voninahitra dia anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny fahasoavanao, ny fankasitrahanao, ny famonjena avy aminao, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, omba anay tsiraray avy anio ampitso ary mandrakizay. Aleluia. Amen.